Ok, miarabatsika avoaka malagasy rehetra izany. Indrindrandrindra ianareo manaraka tsy tapaka ny page sy teny Randrianasony aiko. Zavatra tiako ambara amin'izao voalohany zao, tsy tsara isika malagasy atao tompotrano miony tamin'ny zavatra rehetra zay miseho eto amin'ny firenena izany. Ary izany indrindra nahatonga ny tenako manao an'ity ina moa ty live androany ity mba hanambarako amintsika vahoaka malagasy rehetra ny zavatra nisy tamin'ny tany Tuiliara zany. Ka izay indrindra ny antony nahatonga nanao an'izao live zao satria nisy ainana fohy, nisy tanora malagasy maty tao de izay nahatonga nanao an'izao vidéo zao. Matimaty foana ny tanora malagasy raha fijoroana vavolombelona zay niterenareo fanjakana nataon'ny tanora malagasy iny tamin'ny fahafatesany namany de mpamono ianareo mpitondra, indrindra ianareo mpitondra ao Tuiliara. Averiko indray raha ny fijoroa vavolombelona zay nataon'ny tanora zay niterenareo iny ka nilazainy hoe noterena fotsiny izy, ny teny an'ireny teny reny fa raha ny tena marina tsy marina daholo zay zavatra ny teneny. De ambarako eto fa mpamono olona ianareo mpitondra fanjakana. Matimaty foana ny tanora. Azavaiko amintsika vahoaka malagasy, zava-nisy tao Tuiliara momba n'io base Tuiliara io de fefa niteny foana zaho sy teny Randrianasony aiko fa tsy mety amin'ny vahoaka Tuiliara io base Tuiliara. Tsy afenina izany, misy por fa vitsy anisa ireo, fa misy koa izay vahoaka manohitra an'io base Tuiliara io. Ary ireo vahoaka manohitra an'io base Tuiliara io de vonona ny akamaroany ho faty mihitsy satria fantany raha vao mandeha ity telikasa base Tuiliara ity de maro zavatra ho potika ao Tuiliara. Ingay Rajoelina mbola tsy filoham-pirenena de nitsangana mihitsiny ny olony rehetra nanohitra ny base Tuiliara ary niresaka tamiko izy manohitra base Tuiliara. Amin'izao fotoana androany zao nohon tsy fahazakany Ingay Rajoelina fofony vola de zao izy manohana ny base Tuiliara. Zavatra mampalahelo anefa de zao, fa maninona no atao sorona ny vahoaka ny Tuiliara? Averiko indray, fa maninona no atao sorona ny vahoaka ny Tuiliara? Nandeha tany Washington ministra anankiroa nikarakara momba ny AGOA, hiverenana AGOA. Fantatsika tsara fa zany AGOA zany de misy condition maromaro ao anatiny. Rehefa mahay mitantana tsara anao mipetraka demokrasia, tsy mila mandeha any ianao fa renouveler le AGOA. Koa satria Andry Rajoelina tsy mahay mitantana, koa satria Andry Rajoelina tsy demokraty, koa satria Andry Rajoelina betsaka ny condition tsy fenina amin'io AGOA io, asa zany miteraka asa io Antananarivo de ny teny Ingay Rajoelina homenay anareo base Tuiliara satria tadiavin'ny Amerikanina io. Tadiavin'ny Amerikanina io
na tiana na tsy raha ho fantatsika voaka malagasy homena ny Amerikana tsy mampanina zany na maty zahay atoliarao tsy mampanina zany vahoaka malagasy zay mono atoliarao foko 12 mono atoliarao na maty tsy mampanina ngay rajoely zany ny tsy fahaizanao mitantana ve de zahay ataonao soro ary tsy vita nataonao sorona zahay fa iny zaza maty iny zany nataonao sorona satria tsatra ny lainganareo ny teny anareo hoe inona kidnapping le izy aiza kidnapping am'izao fotoana zao njoro vavolombelona le zaza am'izao fotoana zao aiza le kidnapping nitereny ireo mpitondra hotelier reo zaza io ijoro vavolombelona de niteny ke tena marina eto nareo rehetra mpitondra hotelier zany nareo rehetra mpitondra hotelier zany noterena me io zaza io manino mo ty ity fahafatesany ty tanora ty de tsisy resaka base toliara inona fa manina mandainga ohatran'izany nareo ko satria ve avoakako isan'andro eto hoe ny lainga nataony rajoely de lasa ho mpandainga tahaka azy koa nareo ny olona fa tsy manatsano kena tsiny fa tsy manatsano tsy haiko tranondainga angamba sa inona ny ao anatiny fa maninona koa nareo lasa mandainga nareo zao faty ny olona de sahnareo mandainga tanora tahaka anareo maty ny tifirana lazaina fa nafatany iny nisy fifandonana non raha ny fijoroana vavolombelona tsisy fifandonana zany fa nandosa reo tanora reo ary zany indrina natonga azy maty voatifitra tamin'ny hatony satria naninona voatifitra tamin'ny hatony izy satria nandositra izy zay foana no itenenako hoe hanao force anareo hanao dictature zay nahatonga anareo rehefa tonga tany ngay rajoelina ny teny hitany mihitsy maina daholo ny olona rehetra manohitra an'io base toliara ny olona rehetra de inona ny zavatra ansia fanteny hoe tsy maintsy hampiasa force anareo ho atsika miaramila ho atsika gendarme ho atsika polisy zana-bahoaka nareo zana-bahoaka nareo malagasy koa ianareo raha io fijoroana vavolombelona nataon'io tanora io de ambarako eto namon'olona ianareo tsisy an'izany kidnapping zany matoa izy sahany teny ary eto mangataka atsika fokotany rehetra any any amin'ny commune arovinareo iny zaza iny raha mila fanampiana avy amiko nareo afaka miantso ahy rehefa tonga any Madagasikara na miantso ny olona akaikiko rehetra satria matahotra koa aho amin'iny zaza iny tamin'ny fahasahiny zaza iny satria tsy zakan'le zaza hataonaona moa ny atory ny conscience n'iny zaza iny hoe nampijaronona vavolombelona nefa nisy olona maty eo ny tifirina eo hatanaona ny conscience hatory am'izany fa ianareo no nitoeranareo de mahasahy miteny ianareo za de miteny amitsika longoko iaby tsika masokoro iaby zahay re tompoko sisy teny randrianasolo miaiko mba miteny olo baka toliara zao fa trop c'est trop de ty raharana faly zao ingay rajoely nareo fa mialitsika mianakavy faly zao ingay rajoely satria miady isika mianakavy zao amitsika miteny zao miady isika mianakavy de faly ingay rajoely mifamonitsika mianakavy de faly ingay rajoely fa fatany zao hoe hikorotany io ary zao raha ny lalàna velona eto Madagasikara aoka ho fantatsika tsy mandeha io base io satria anisan'ny condition napetrany FMI zany zavatra zany raha misy olana ara-piarahamonina de ajanona ny tetikasa resaka arenan-kibony-tany zao fa misy olo maty ve de mbola tohizanao rajoely sa ianao malaza fandikadalana io sa hodinao inona indray le izy am'izao fotoana zao io ary le zaza nijoro vavolombelona fa niterena le izy moa naniraka le zaza niteny hoe za tsy natao kidnapping zany
Dia ataonareo natao kidnapping zany fantatsika tsara. Hoe misy hoe tazominay ty fa mangataka izahay vola na zao tsisy an'izany akory. Dia terenareo disoinareo ny vaovao. Ary tsy mentsika nareo ny mpitondra zao e. Inona mampatahotra anareo tsy hiteny marina? Volam-bahoaka ipena karamanareo. Fa maninona atsika mandainga? Tsy azoko hoe maninona atsika mandainga hoe misy olona maty, misy tanora maty miaro ny tany. Io tanora miaro ny tany. Maty ny tifirina. Dia alefana amin'ny fitsarana indray dia inona indray koa ny seho amin'ny fitsarana re tompoko. Tena lozany ty. Matimaty foana zany ny zanaka malagasy. Ny tifirina teo. Dia natao hoe kidnapping io ary fijoroana vavoloera fa miseho inanikeo. Mangataka atsika. Manova fanambarana indray ianareo mpitondra hoteliara. Teneninareo fa diso indray ny tenenin'io zaza io. Iza indray naneran'io zaza io. Zaho sy teny tsy atoliara any fa tia Maurice. Teo Antananarivo any. Nareo no miaraka amin'ny vavambasy miaraka amin'ny zaza io ao. Rehefa niverina tany an-trano zaza io niteny hoe niterena io zaza io. Nanao fijoroana vavolombelona nandainga izy tamin'izany andro zany. Zao izy vao tapa-kevitra hiteniny marina. Dia ho matimaty foana zany ny zanaka malagasy rehetra. Zay manohitra amin'ny basy toliara. Aoka re tompoko. Mba ho tonga saina amin'izay isika rehetra. Tena marina. Aoka mba ho tonga saina isika. Fagnatahako amintsika dia zao. Aoka ny marina no tenena. Zay fotsiny ilay angatahiko e. Nareo manoa bazy io tohanareo bazy. Fa aza vononareo ny zanaka malagasy. Nareo manoa bazy io tohanareo bazy. Fa aza mandainga ny vahoaka malagasy ianareo. Dia zahay koa zay manohitra ny bazy avelanareo hiteny zahay. Ino moa tsy avelanareo hoe andeha hidina zahay hiteny. Hanazava. Ianao inga rajoely niteny mihitsy ianao, tsy mahafaty io bazy io. Any Chine, any Amerikana tsy mahafaty ny bazy. Tsy mahafaty inona ny bazy? Firy ny olona tratran'ny cancer amin'io zavatra ohatran'io? Nandeha tamin'ny France 24. Sa mila ataoko tokoa vidéo io. Fa mba aoka kosa e. Fa tena sangy mihoatra ny loha. Misy olona maty re tompoko ny tifirina. Za taitra mihitsy zao tonga dia nanao direct aty taitra nahita kaniny. Fa maninona kosa no avela ho faty tahaka zao ny zanaka malagasy. Dia sa atsika ve mitifitra zaza malagasy tanora iringiriny. 20 taona eo ao. Tifirina le zaza. Satria naninona miaro ny taniny izy. Miaro ny taniny izy. Dia tifirina. Dia anovana fijoroana vavolombelona mandainga. Ka tsy ho lava resaka fa mangataka amintsika. Maova fanambarana atsika fa nanao fanambarana zaza eny. Tsy mendrika mivahoaka ny toliara. Tsy mendrika mifoko 20 toliara. Tsy mendrika mivahoaka malagasy rehetra. Ambarao anay ny marina. Iza nanery anareo mpitondra toliara hiteny hoe tsy raharahany bazy eny. Iza nanery anareo mpitondra toliara hoe avadio kidnapping iny. Satria fa tsy kidnapping izy zao fa tsy kidnapping izy zao. Satria le zaza fa nijoro vavolombelona. Ananako vidéo, ananantsika rehetra vidéo io. Fa tsy kidnapping izy zao. Lazao aminay vahoaka malagasy. Lazao aminay vahoaka malagasy. Iza nanery anareo mpitondra toliara. Satria tsy mendrika ny vahoaka malagasy, tsy mendrika ny foko 20 ao Madagasikara ny tsy hanambarana ny marina. Raharaham-pirenena ty. Ary aoka nareo ministra rehetra nandeha tamin'ny Washington reo, momasoanao ka nareo ho fantatry vahoaka malagasy mba hipetraka ho tantara. Fa ianareo koa dia mpamono olona. Ino tsy mampamono olona nareo? Fantatry nareo zavatra tsy mety io. Mbo andehanareo any.
katakalo base toliara le izy rehefa tsy hainareo mitondra nareo ministre io de manova démission nareo tsy mahay mitondra zany agoa zany tsy ilaina base toliara zany rehefa condition rehetra feno de azonareo zay agoa zay maty fatany zay toliara asanareo azy izy mba hijoro hiaro ny vahoaka malagasy iza olona ny tifirina teo maty teo de mandaika ny fitondram-panjakana fa lazaina kidinampiny le izy zao le zaza mijoro vavolombelo tsy kidinampiny zany fa niterena hitenan'iny zavatra iny fa inona loatra re tompoko ny ratsy nataonao toliara ao satria amiko tsy menjika anay zany solombavambahoaka député toliara de mijoro aho iarovana vahoaka malagasy mijoro aho iarovana vahoaka ny toliara ao tsy misy hoe vezy fotsy na masikoro fotsy ao toliara ao foko 20 ao dony isika rehetra ao dony isika rehetra isika foko 20 io ara hitapoko hitapirenena inanikio ndana ndraiky koa nareo manome vola koa hoe ampitenenareo dony ny olona rehetra ao toliara ao tahaka nataonareo tamin'ny foko masikoro teo iny eto tsy manohitra amin'ny fokon'izaniza zaho nitezana tsy hanavakavam-bolokodra fa mialatsiny kosa misy olona maty ao de nandainga anareo mpitondra misy tanora mitifirinareo tao de nandainga anareo mpitondra niaiky nareo fa nitifitra ne fa nandainga nareo nilaza nareo hoe nitifitra zahay satria nisy kidinampina tao le zaza ny tena tsy natao kidinampina fa ny forcevanareo ary de mbola mandainga koa nareo tsy raha base toliara le neo mahafantatra zao tsika rehetra hoe fa problème base toliara io ary anao Julien maître Julien isika samy tezana tamin'ny resaka ara martiaux trop lesé tena mialatsiny aminao maître ampy kosa zay tsy resaka business anao fanonjananao biby fanonjananao ina anaranty fanonjananao raha hazo anivelany io mahatonga anao niova toetra anao ohatran'io tena marina aoka alaminy fotsiny le izy zahay tsy mampikorotana anareo mpanohana base toliara na de misy fanjakana anareo mandalo hoy raha zay fanjakana mandalo fanjakana io zay ny teneniny fa raha tiako ho teneny fotsiny zony vahoaka koa mba miteny zavatra marary azy fa tsy navelanareo niteny le olona fa nigajanareo ny akamaroan'ireo olona reo de mbola androany koa nareo le saha koa nareo androany mialatsiny hitifitra ka miangavy anareo manova fanambarana ianareo mpitandro filaminana rehetra nareo toliara ao iny ny tenin'ny tanora iny hoe diso le kidinampinina niaiky anareo mpitondra tao fa nitifitra izy zany naniraka anareo nitifitra izy zany naniraka anareo nitifitra ny tanora iny miangavy mba hanao fanambarana ianareo izy zany naniraka anareo nitifitra nome anareo baiko nitifitra satria tsy resaka kidinampinina le izy satria iny zaza iny fefa niteny ary nanambara tsy natao kidinampinina zany ary nanambara mihitsy ny zaza io hoe noterenareo niteny izy mba hambarao ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao hoe izy no naniraka anareo nitifitra aniny zaza iny maty izy iny maty zaza mbola 20 taona maty nitifirinareo fa nataonao kidinampinina fa tsy kidinampinina tsony le izy de miangavy re tompoka hoe iza no naniraka anareo nitifitra fa tsy resaka kidinampiny tsony no tenenareo aminay vahoaka malagasy satria fefa niaiky le zaza